Faly miarabantsika rehetra amin'izao alatsinainy fa 3 volana septambra izao. Ny rapisodian'ny famarinana an'io dia mitondra ny lohahevitra hoe amin'ny heriny sy ny fahafahany manatanteraka. Ny teny fanokafana dia nalaina tao amin'ny Jaona 5:20 andiny 7:20 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary amin'izany andro izany dia tsy anontany ahy na inona ianareo. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa na inona angatahanareo amin'iray dia omeny anareo amin'ny anarako. Ny Tompo Jesosy dia nampianatra antsika hivavaka amin'ny anarany, tsy amin'ny alalan'ny anarany. Ny mivavaka amin'ny alalan'ny anarany dia ny manao azy ho mpanelanelana. Ny mivavaka amin'ny anarany dia ny fampiasana ny fahefana mpisolo vava izay nomeny antsika araka ny Jaona 5:20 andiny 7:20 sy ny 8:20. Mety isy olona anontany hoe inona ary no tiany Baiboly ho lazaina ao amin'ny Hebreo 7:20 andiny 5:20 izay milaza fa tokony hanolotra fanatim-piderana ho an'Andriamanitra isika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Zavatra samihafa tanteraka izany ary tsy midika koa izany hoe atao mpanelanelani Jesosy. Hoy izy, koka isika hanatitra fanatim-piderana ho an'Andriamanitra mandrakariva amin'ny alalan'i Jesosy dia ny vokatry ny molotra izay manonona pahabe maso ny anarany. Hebreo 7:20 andiny 5:20. Voalohany, ny fatakarantsika ny soratra masina dia tsy maintsy mihoatra ny fianarana ny hevitry ny teny. Rehefa tonga amin'ny fanolorana fiderana ho an'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia ny safidy iray dia mety hoe Jesosy Tompo midera ny iray ho aho. Ny iray hafa dia mety hoe raha io mideranao aho amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Na dia toa azo ekena amin'ny saina ihany azy ireo fehezanteny ireo, amin'ny ara-panahy kosa dia toa mahatsikaiky. Ohatra, ao amin'ny Hebreo 7:4-20, ny Baiboly dia milaza amintsika ny fomba nanoloran'i Jesosy ny tenany ho an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahy masina. Midika izany hoe nanolotra ny tenany izy tamin'ny alalan'ny hery na ny fahafahan'ny fanahy masina manatanteraka. Tamin'ny alalan'ny sampandrarahany herin'ny fanahy masina no nanaovany izany. Toy izany koa, raha manao izay rehetra ataontsika amin'iray amin'ny alalan'i Kristy Jesosy isika dia tsy hoe Kristy ny mpanelanelana fa isika no miasa amin'ny heriny sy ny fahafahany manatanteraka. Rehefa nilaza Paoly ohatra hoe mahay ny zavatra rehetra aho amin'ny alalan'ny Kristy ilay mampahery ahy, ny tiany ho lazaina dia hoe amin'ny alalan'ny herin'i Kristy sy ny fahafahany manatanteraka no anatanterahany ny zavatra rehetra. Izany ny fijoroantsika vavolombelona. Avy aminy ny fahaleovantsika araka ny Korintiana 3:5. Izany hoe miasa ao sy amin'ny alalan'ny fahaizany masina isika. Ny mpanota ihany no mila mpanelanelana izay Jesosy ho azy ireo. Hitantsika izany ao amin'ny Jaona 4:20 andiny 5. Fa rehefa ao amin'ny Kristy kosa dia tsy mila mpanelanelana intsony isika. Tafaray amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra isika. Tafaray amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra ianao. Isika no ratsambatany, izany hoe fiangonana. Ao amintsika izy ary isika ao aminy. Lasa iray tsy azo sarahana aminy isika. Nomeny antsika ny anarany mba hiainantsika, hivavahana ary hanatanterahana fiderana. Alleluia, alleluia, amen.